Sekoly misa valonjato no tsy maintsy hatsangana ao anatin'ny 4 taona manerana amin'ny Madagasikara araky ny programa NASA izay napetraky ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena sy ny Fampianarana Teknika sy Arakasa. Tanjona ao anatin'izany ny tetikasa Education pour tous sy ny fampiroboroboana ity sehatra ny fanabeazana ity eto Madagasikara izay tondran'ireo mpiara-mombon'antoka tolo-tanana. Nivelatra amin'ny sehatra maro ny fampiresahana ary mbola nijery tanjona vaovao izay azo iarahamiasa entina manatratra ny tanjona dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ny atonga zaza malagasy rehetra hiditra an-tsekoly indrindrandrindra hisy vokany ny fampianarana hitondra fahalalana ho entin'ny zaza malagasy enti miaina mba ahafahany mampivoatra ny fiainany ka mitondra fampivoarana ny firenena. Tsy mifanipaka ary mifameno amin'ny vina ny filom-pirenena Andrinirina Rajoelina ny zavatra niresahana teo satria mifandraika ary mifandray tsara ny zavatra niresahana amin'ny tanjony initiative émergence de Madagascar. Ny maraina teo no niroso tamin'ny fifampiresahana ahafana miroso avy hatrany amin'ny asany teo anivon'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena sy ny Fampianarana Teknika sy Arakasa ary niaraka tamin'ireo mpiara-mombon'antoka izay nahitana ny solitena avy amin'ny Banque mondiale sy ny avy ao amin'ny UNICEF. Izy ireo izay nitondra ny anjara biriky sahady tamin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana mitentina $100 ho entina manatanteraka ny tetikasa. Je crois aussi que nous nous rejoignons tous sur le désir d'avoir une éducation de qualité pour tous à Madagascar. C'est le désir premier des parents. Mino fa samy mba maniry ny siany izany fanatsarana eo amin'ny tontolo ny fampianarana izany isika rehetra. Faniriana ho an'ny ray aman-dreny rehetra izany, ho an'ny ministera ihany koa ary ho an'ny mpiara-mombon'antoka ara-teknika na arabola izay soloina tena etona. Tamin'ny taona lasa dia efa nisy ny fijerena manokana nataonay ny amin'ny lesoka sy olana amin'ity sehatra ity ary tokony hanatsarana azy ankehitriny dia tonga eto amin'ny ramatoa minisitra izahay hitondra izany ary fantatray ankehitriny fa mitovy ny hevitra naroso sy ny tanjona napetraka nandritra ny fifampiresahana na eo amin'ny tokony ho lara-pahamehana amin'ny tsy maintsy ampandehanana ny ankizy rehetra hianatra izany faharoa ihany koa eo amin'ny traikefa ny mpampianatra sy lehibe ny mpitantana sekoly sy izay rehetra misehatra ao anatin'izany. Cadré par des bons directeurs d'école et un ministère, une fonction, je dirais, du ministère qui soit compétente et efficace. Hisy arak'izany ny fanovana ny programa mpampianarana ahafana mamaly ny filan'ny zanaka malagasy amin'ny fahafana mianatra sy manome lanja ity sehatra ity ahafana mahazo vokatra tsara entina mampandroso ny firenena.